atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Harena Nihosin-DRÀ, tantara midohy nosoratany Jery Manuela. Mpilalao Nihony, Daniela, Sophie, Alain, Onimamy. Technicienne Erzon Randimby Arvelo. Panatotosa Niony Ramana Misata. De zao ve nareo vao miditra amin'ny birao ry Liza am'raika amby folo atoandro. Niasa nefa ato efa mila ifanisan'ny volon-doha mihitsy. io ndraiky ady. Zay foana veranga misolo niasa anareo aza mora tezitra moa mba ilaina fandehandehanana koa nge ty asantsika ty fa tsy hoe hiboka lava ato anatin'ity birao ty ino zao zavatra hitanao ato ka niasanao nefa detektiva nampitsongo ty ka ianao nandehandeha io ary zao inona ny vaovao hitanao tany nisy tamin'ireo olona tadiavintsika ve hitanao sa ray tamin'izay mpanorana na mpivarotro-ngony de manao atsy miasa mihitsy ianao tirikady hita fa zany jereo io jereo io miprofo fa niasa vokatry mifandehandehanako tany io gazety ve ie samba tianadala tena fotsiny ary ianao raha resaka ny gazety no entina mihetsika aza manao an'izany ianao fa misy ilana azy mihitsy eny lo raha-mbovaovoaka ny gazety avy tamin'ireny ihany eny nazahoantsika le mpanafinetana efa ela teny andravoanginy eny sy tsy laviko ange zany saingy tsy de matetika akory no ahitana tranga toy ireny rehefa milamina ianao de vakio gazety io mety alinanao ihany angambany io vakio any rehefa milamina ianao sehe apetrao eo aloha de aleo aloha andinika an'reto dossier reto ka mety efa tsy tokony ho ato amintsika ntsony angamba ny sasany amin'reto efa tokony ho any amin'ny polisy sy ny tribonaly de andrasana aloha solakanjo kely de ho avy eo nampy anao moa zany iziko mbola andeha ilozanao isolo akanjo indray fa impiry misolo akanjo ary nareo atony isan'andro fa inao re zany fa niasa vita fotsiny ny fantatrao ka mandany andro fotsiny ko ao zao de tsy maintsy andany hatramin'ny atsasakadiny indray vo ivoaka ao vetivety fotsiny trikady zay fa lasa aloha ka fa mba inona tokoa ary zany vaovao Liza efa mahaliana ao ato anatin'ity gazety zany aleo hoe hotopazana maso kely ty araky ny efa ntaterinay taminareo teto tamin'ny laharan-gazety alohan'izao de sarona tamin'ny alalan'ireo pitsikilo miafina le vehivavy lehibe reny be ny mpanao kolokolo sy ny velona tamin'ny fanambakamba-hoaka tany amin'iny faritry tolongoina iny nambaranay tamin'izay fa maty nandoro tena tao an-tranony izy ny andro nahatratrarana azy ankehitriny anefa de ahoana ny voatra be indray iny raharaha iny ka resiosio zao fa mbola anoany ihany reo mpiara miombonantoka taminy ary mbola manohy miafina ny asany ihany izy ireo hatramin'izao tatoato zao de renay fa trano sy tanin'olona maromaro indray ny voasy lokony sady nalainy ankiriny mariany etona fa mampiasa herin'ny maizina sy fanafody gasy isan-karazany zareo amin'izany mba hampangina ny vavan'ny olona raha misy mitady hanohatra ahoana koa tovovavy maro no ampiasain'izy ireo ao mba hisintonana olona mitaraina noho izany asa ratsy zany ny mponiny an-toerana ka manaitra ny sain'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny momban'izao hitanao ary zany haika ianao mba liana amin'le gazety neto ihany mbola misy ihany zany farasisana veran-dramatoiny tamin'iny toerana iny zany sady tsisy rery akory nikotrika an'ireny zavatra ireny zany de tsy maintsy mbola anoany tokoa mpiara-dia taminy saingy fetsy ka nainy afiny ary no nihita ny fananginginy indray iny de zao izy mipongatra io indray fa naharaisantsika fitaranana tokoa aloha ty raharaha ty saingy tsy de mbola nalalinina fotsiny ka hoana sa mbola vela ihany aloha tsy maintsy atao faran'izay angena mihitsy ny amin'ity raharaha ty aleo indray aloha ny hafa mba mpandeferina kely aleo ty ho raisitsika indray aloha eny ary ka raha oviana ary tsika ny anomboka tsy andrasana ela fa tonga de rahampitso ihany hikarakara ny atota taratasy rehetra zao de manomboka sika
sehoana daholo amin'izay zany ny ataontsika fa efa voreto daholo tsika izao ko raha ny tokony ho izy aloha Liza dia tokony amakafaka tsara leto atota taratasy eto anatrehetsika reto aloha sika izao ka avy amin'ny alalan'izy reto sy izay voalazan'ny gazety no hanomboantsika ny fanadihadiana vaovao indray fa hono aloha e mba fantatrao moa fa tsy mahita amin'izao fotsiny le trano le vehivavy iny fa nisy nandoro ahoana koa moa no hafantaranao an'izany e sa efa lasa mpiain'ny telefônina vava koa ty ianao azao fotsiny lazaiko anao rikady tsy mandehandeha fotsiny ane za fa mba mikary baovao koa e eno ahy dia tantarao daholo ary aloha ny vaovaovao anginao makasika an'iny raharaha iny e avy eo tsika vao mampitovy azy amin'izay voalaza tato anatin'le dossier zao ary ka ino tsara e mihaino anao ary tamin'ny alan'le 5 septembre tamin'le fotoana nanafitsika ny trano le vehivavy relobe mpanao kolokolo sy mpanambaka vahoaka tamin'ny faritra iny eny e tadidiko zany fa nytiako fantatra dia hoe ahoana ary nilazanao fa nisy nandoro iny trano iny fa tsy mahay fotsiny ohatran'izao aoka ho fantatrao fa efa misy fitanana nitsoratra avy tamin'ny zandary tany an-tanàna tonga taty amintsika mikasika an'iny aitrano iny ary fantatrao tsara izay voalaza tao anatiny le milaza hoe famonoany tena nataon'le ramatoa satria nalefa ny gazy tao an-trano rehefa fatany fa hotratra izy dia nasiny afo avy eo mba hamay azy niaraka tamin'ny trano zany tokoa ka ahoana indray ary mahatonga anareo ilaza fa tsy izy velively nanao an'izany fa nisy nandoro mihitsy ny trano e nisy fotoana ihany ny ahy hoe mety ho marina izany voalazanao zany nalalaka be mihitsy anie ny tany ambavady satria fa laza avokoa mimpiambina dia nazava ho azy fa afaka niditra tao daholo zany izay te hiditra rehetra le ramatoa be nefa tamin'io andro io dia tao ambony tao ka raha niditra tao ve ozy ianao dia tsy ho fantany ary raha olona andoro azy aman-trano zany ve dia tsy nahavita ny antso vonjeo akory izy farafaratsy ny talohan'ny nahafatesiny ka mety olona fantany ihany ingeny navanina an'izany loza zany trikady satria nahoana mety olona hoe teo ambany fifehezany ihany no navanina n'iny loza iny satria mety hoe efa nankalan-dramatoa be hatramin'izay le olona nefa tsy afananoatra dia nararotiny iny toejavatra iny mba hanaovany valifatiny ohatra na koa hoe fananarotana mihitsy asa aloha e ka tsy tsara ve mora izany fa mifanohatra amin'izay ny any ahiko mifanohitra amin'izany ahoany ohatra hoe izy indray ny te hisolo ny toeran-dramatoa be dia nararotiny ny toejavatra iny mba hamonoana azy tanteraka mba andimbiasany azy moramora ty aoriny eny mety ho zavanisy koa aloha zany saingy amin'ny fomba hoana moa ny azahoantsika manam-pirofo an'izany sady iza koa io olona ora misy ka mbola fanontaniana mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany aloha hatramin'izao fa ny manatombotra akaiky an'ity raharaha ty aloha zao ny vahaolana akaiky indrindra dia tokony hidina indray zany tsika raha ny hevitrao zany dia zany tokoa ka ahoana mazoto ianao mazoto aka eny ara dia efa miomany ianao zany fa mety ho tampotampoka ny andehanantsika vonina mandrakariva fa miandranao fotsiny sisy tonga tontolo ngona indray sika ty tao manofy a mahita n'ity tanàny ity asala amin'ny hoe voamaly ireny ny zavatra ny seho rehetra teto ny ady ny fanatrehana ny fangalam-pierera ny vodivoanio sy ny fanenjena tena nelankelatrano rehetra tearako mahalasa vonany ka ho avo indray ary izy tiako sady asa na ho mafy na ho moran'olon'le teo iny fa hony tokoa inona ho any na tonga anao hiditra amin'itony asana mpitsongy ty itony kanefa matetika dia tsy mba tia antony zany mihitsy nareo vehivavy ay ianao tiako marina zany ve no nahatongavana ety sa hiasa rikady saly eo mba asiana fehlambony kely aloha liza alohan'ny tena hiatrihana ny ady mamay ay raha izany ary ny tianao fantatra dia tsotra mbola zaza dia efa tia manao fangalam-piery mahavatra miaraka amin'ireny ankizy lahy kely ireny mihitsy aza le manao bandsirol dia zay aiza dia zay fotsiny ve fanga zay fotsiny mbola mitolava be zany raha mbola te hiaino ianao ka tohizo ary miaino anao ange ay dia nanao fangalam-piery oa zahay dia nanao ka nanao dia rehefa tsy tantara korangahy ianao dia ajanony ihany to za indray no ampiresahanao eto fotsiny nanao nanao ka ianao ihany inge ny laza teo hoe tokony asiana fialam-boly kely aloha noho ny manao indray dia toatra ny sosotry ty ianaoko tsy zany ange ny zavatra tiako lazainao nahatonga anao lasa mpitsongodiny tiako tantarainao ka efa zany dia inona indray ro ny tantaraiko anao eo efa manomboka mazava aloha ty ny andro ka ahoana inona amin'izay zany no tokony ataontsika aleo aloha sika isakafo maraina kely ry liza efa tena refina mihitsy koa zany natotototony fiara-mandrakalina iny sady hitsy akaiky itsy koa ohatra misy trano fisakafoana andao ary
De ahoana nefa ny fiara sa aveleo avelao eo io e iza koa moa sahaka an'io eo sady tsika koa moa tsy andeha lavitra e etsy akaiky kely etsy any ange ary sandao amin'izay da hoary dy oay tombola le tovolahy hitako tery ihany ty zany ay zany riza io e efa tafiditra alohantsika eo anatin'io gargoty io mbola nijanona tao anaty fiara ary sika de efa hitako ny odiody sy mivezivezy teo foana io a de io indray izy io izy ao ny tafiditra alohantsika eo mazava ho azy zany fa efa misy mahafantatra sahady sika e ary mitsikilo zay rehetra ataontsika io raha izany de ahoana ny atao rikady a tsy misy mahampitsongo dia atsika ntsony ange zany fa tonga de efa fantatra avy hatranytsika e tsy misy dikan'izany e aleo izy anaramaso fa isika koa anaramaso azy mipetrapetah aloha ianao misakafo ndo inana fa efa noana mihitsy azy zany to mbola tsy misy ninona koa reny ato zany e de tsy mba izy kosa avy eo farafaratsy ny vary amin'nanana za kosa aloha tsy tian'izany ka aleo mitady zavatra fa ny ambadika any ka zay le manderaka miaraka amin'tony vehivavy tony le retsy marina mafy be aingitraingitra ohatrany ka zavatra tsy tiako kosa verikady de terenao tiako fotsiny zao a mandehana ary reny misy vola de jereo any zay zavatra tianao fa za aleo amely vary amin'nanana eto kanefa mba mailomailo ihany aza matao ohatra ianao e misaotra dry ary toa tsy naharoditra n'ilay sakaiza akory tsy nasiany tompo maso indray mandeha akory liza toa za ihany ny ataony adalajery vilana foana za ihany no manintona ny sainy lery tsara loatra ampian'lahy koa e fa aleo aloha io komandy vary amin'nanana amin'izay toa tsy misy manontany komandy mihitsy koa ato zany mba hanao vary amin'nanana azafady e ary tao mbola tsy mihinana ihany ianao rikady tsy misy anga de tsy misy angamba ary liza fa efa atsasakadiny angamba zay ny nanao komandy teto mbola tsy misy ihany hatramin'izao tsy fantatro zay antony andao andeha rikady rehefa tsy mihino ka fa inona indray ary nyjanonana eto e za zao tary efa nahazo zay nylaiko rehetrarehetra efa indro mifindra mpivarotra azy ange za e misy zavatra tsy de mazavazava mihitsy ato amin'ity trano ty ry liza jereo ange fa to kodikody zany daholo ny olona rehetra ato e zay mitady hiditra ka mahita atsika de mody miodikodiny eo fotsiny de avy eo lasa tsy maintsy toerana fanaovana fery tony zany mato ohatran'izao e ka nahoana mora mody elantsika kely aloha ato mba hijerena zay sokajin'olona miditra ato eto ny vanaka fotsiny etoko mety tokoa zay ry liza andao are sady any de mba mitady sakafo koa fa tena ho fatinona eto amarina za nge efa nilaza taminao to efa ianao ihany matin'ity vary amin'nanany tiako kafe sy mofary be de be ko aty no mitonantonana endray are andao are de tario ny lalana orikady jereo fa miala eo amin'le toerana koa ny le tovolahy teo e iny izy fa lasa niditra ny anatin'le trano any tsy nanaraka atsika akory vao mainka azy izy niditra ny anaty evitranoko fa inona marina ary no tena tian'le zalahy iny atao e mba tianao re izy e zaza mandrerakeo koa e ka nahoana moa tsy tonga de nanontaniana ary izy raha izany mbola tsy nanao an'izay kosa aloha satria mbola voatonga aloha loatra sika e manahirana ko aleo aloha tazanona tsara fotsiny zay fisotrany fa tsy hanao malady ho fanotoiny amalo kely e mbola malalaka tsara koa ny fotoana ilalovana ka aokatsika tsy ho taitaitra e reo le sakafo isan-karazany rikady de mifidiana zay tianao eo za aloha hijerijeritsena kely e to maro zavatra midy mantsy eo zany ko mandehana ary re de ery amin'ny fiara amin'ny fotoana rehefa avy eo eny e de aza mijanony elany ianao fa hiaraka sika rehefa avy eo eny e ary mba tsara tovovavy koa ange ty tanàny ty zany e hoe jereo tonoko sala ny vazaha mihitsy ary tsy izy rery ange izy zany fa toa zay tazany eto mihitsy ny zanajavatra daholo e aleo hiditra ato amin'ity trano fivarotany ity mihitsy toa avy ato avokoa ny voahany izy zany de aleo mody hipetraka aloha ho jerena n'izay fandehany ato
Inona ataonao zay raha misea? Ay ve nisy olona teto e. Ary tsy hitako mihitsy ianao fa ataoko rony sary bakoly be am'sehona haingo-rony a. Ianao ty koa dia mba manao zay ampimeka. Fa inona aloha natao anao e? Misy karazan-javatra betsaka ireo. Inona? Lobaka, pataloha, kiraro, ka mahazo mifidy eo ianao e. Jerijereo zay tiana fa andeha hikarakara olona hafa aloha. Tena feno tovovavy kanto mihitsy ato zany a. Ry koa zao misy anankiray. Tsy reo ihany kay fa reny koa misy maromaro mihitsy. Mivoaka avy eo amin'ny efitra anankiray io. De vendeuse daholo ato ve reo e? Kanefa nge sasany tsy manao ninninina kory fa to mampitera lamody fotsiny. Inona daholo ary ny asan'ireo? Azafady nge ianao e? Ahoana zay raha misea? Mba omeo akely nge itsy kiraro anankiray tsy fa ohatran'ny manintona le izy. Ohatrinona ny vidiny io zao? Andrasy fa iantso an'le tovovavy tompony andraikitra e. Ranto a, avia nge ndry e? Dry, fa nga tsy ianao akory ny tena tompony andraikitra amin'izy ity e? Tompony andraikitra ihany saingy efa samy manana sokajiny ka. Ay kosa. Ary rery sasany rery zany manao inona fotsiny eo ka? Tao miresaka fotsiny ange izy zany e? Mannequin reo a. Mannequin ve kanefa to mipetraka sy mampiady karatsy fotsiny re tsy izy? Misy asa taony foana rehefa mbola tsy misy aloha zao ny client de afaka mipetrapetraka eo izy e. Rehefa aveo hitanao fa anao ny asany amin'izay ry zareo. Fa ahoana kay e? Ovidinao ve ty kiraro ty sa ahoana e? Ovidiko tokoa ty izy raha matoa kely fa zao amfiry moa nareo miraha veto? Ny magazay aloha amin'ny 12 midy e. Tsy zany mantsy fa tsy mitondra vola e. Mbola vao hoany amin'ny banky mihitsy aho zao. Ka sao de tsy ahatratra-nareo etsony. Ve, afaka miverina ihany ianao amin'ny roa raha ohatra ka de amin'izay mantsy zay efa mivoa. Ary tsy mity raha tsy amin'ny 9 arivo. De eto foana ve ianao amin'izany? Ka hoaiza moa zay fa tsy miandry mpividy eto foana e. De tsy mody atoandro akory ve nareo sa efa misy sakafo anareo ato? Efa ato mihitsy azy zay no mipetrakako. Nareo rehetra ireo ve? Eno a, efa misy trano sakafo anay ato. Fa vita ve aloha ny ilanao asa mbola misy fa andehanao zavatra fa so de be dieto ka. Eny ara fa mety mbola ho hitako eto ihany ve aloha ianao amin'ny fiverenako e. Tongava rehefa misy mandrainao foana eo e. Ka ianao mihitsy ange mba tiako hita eto e. Za kosa aloha tsy vidindray raha ohatra ka tsy ianao mandray ahy eto a. Eny rehefa tongava. Mety amin'ny roa ange vao tonga eto e. So de tsy mahita anao eo. Tongava ho afa miandry anareo eto foana zay. Eny ara fa lasa de manantena. Fa taiza foana ry tianao ry kadiny zao vao tonga. Za ve rangahy efa oviana ny andro teto. Ka nisy zavatra mbola nahaliana ange tatsy e. Tsy tovovavy indray zao zany nahavariananao zany. Fantatro loatra nge ianao e. Io ndray ianao a. Raha vao mihodina kely ve rangahy de efa vehivavy zay. Afa ndray. Way, misy zavatra mikopokopoka be koa nge ato zany e. Andraso aloha hery Liza. Aleo aloha jereny zany fa sao de mba vavalavaka miditra ao amin'ny lelakavy. Ianao ty kory kady de manao foana? Fa nahoana? Ka nahitanao hoe oza ve zany lavaka zany? Amin'ny fomba ahoana moa ny atafidiranao any? Ataonao fa tsirotsaka ho any daholo ve ireo vovoka sy lavenina eto ambony eto ireo e? Angamba koa azy ianao mety tototra ao mihitsy. Oe! Mela eo ange ianao ry kady a? Mitady anjereo aminao a io ambony io biby io. Mela ange ianao a? Way, tena saika loza tokoa iny. So ihany fa kinga saika maty tsy tradrany teto a marina. Fa andrefy ala io biby io. Ahoana koa ary nahatonga antony aty e. Kanefa tokony ho any anaty ala be any ange misy antony e. Ka vao ianao ihany ange no laza hoe mampatahotra olona na de manakaiky an'ity trano ity azy e. Kanefa ianao ndray ty tsy laitra tanana fa mahay niditra ao. De mino ve ianao ry Liza fa mbola mety manangatra ato le raha matobe sa mba fifanojony-javatra daholo zao rehetra zao e. Efa fantatatra amin'izay nge fa mpilalao ody ratsy le raha matotato e. Ka raha araka ny hevitra ao mety mbola milevinato zany fanafody zany amin'izao fotoana zao. Efa kila firehatra niaraka tamin'ny tato anatin'ity trano ity na nisy azy zany e. Noho izany a tsy misy herintsony. Andao aloha hijery ny any amin'ny efitra sasany any sika ka. Za kosa aloha de tsy mba hanotsony ka. Andao ivoaka ry kady a, mariny e. Inona ary ty? Ahita loza ato ange sika amin'ny farany e. Zay finonom-pony zay le mahavoa anareo.
zavatra tsy misy dikany toy izany avy dia atao mampatahotra. Raha zany no izy dia tsy mba havita ninonninony sika amin'ity indray mandeha ity ka. Nanjaka tato anatin'ity trano ity nge ny hery-maizina ary kady hatramin'izay ka move ho ianao hoe mbola fony ny alato. Ny tompony aneka efa maty ka mbola anjaka ihany ve zany aminao fianao ty koa. Asa iza mahita tsy misy an'izany tsony rery liza. Efa hita aloha zao ny ato ka andao aloha sika andeha fa rehefa miveriny sika ao ariana mitondra fitaovana aniliana ny reto vovoka sy lavenina be reto. Andao andao mivoaka ato mihitsy ka. Tsy nahita tory mihitsy angamby ianao alina ry lizy fa ahoana koa zao no nahafantaranao an'izany. Ka isaky ny taitra kely amin'ny alina dia mbola mandre ny fofotsigaranao mipololotratra ty amin'ny efitra misy aty. Manambary zany fa tsy matory mihitsy ianao. Loza ngery kady. Maninona? Ohatrany manonofo ratsy foana isaky ny mba hoe rindremana kely. To hitako foana le ramatoabe mandrahoana sy mampitandrina hoe okinareo tsy hanitsakitsaka ny tanànako Zany fa raha mbola tratrako anareo dia ataoko mahita raharaha mihitsy. Ny eritreritra ao reny lasa lavitra loatra dia zay ny raisinao ho nofy. Asa re fa zao androany sika iova zavatra atao kely aloha fa sao ho lasa dala aty ianao raha mbola tohizana ihany zany. Dia zavatra toy inona indray aroniny atao sika angala ny zavatra atao zany ajanona kely aloha ny fikarohana momba an'iny fa andeny eto an-tanàna natao. Inona zany ohatra? Nanana fotoana tamin'ilay tovovavy taria amin'ny tranombarotra taria omaly saingy tsy voavonjy le izy. Androany avao any. Zay indray le resaka vehivavy. Nono tsara aloha fa aza tonga dia tsara saraina ohatran'izany dia lazao indray mety hafantaran-javatra le tovovavy eo ka zany no ilako azy. Dia atao ahoana zao le tovolalana ramaso atsika? Saza maika ianao fa mbola ho avy koa ny azy fa zao no tiako lazaina anao miananao andeha ho any amin'io tranombarotra io aloha. Ianao kosa manatitra amin'ny fiara fotsiny dia manaramaso ivelany. Ka ahoana raikitra? Ary raha manaraka anao le tovovavy dia ahoana? Mino fa tsy mbola afaka ny amin'izany izy zao any aoriana any angamba vao mety misy an'izany raha izy. Hay ndao indray aroko. Ka nanao ahoana aloha hatramin'izao fandehan'ny ianao ry kady Mbola sarotsarotra kely ihany tsy mety ho azoko mihitsy le patroniny vo elingelina foana. Za kosa nefa zao efa mba navita dingana zany fantatra zao fa any amin'ny lalana miakandrefana no ny tena trano ipetrahan'le patronina zany eny dia aiza ho aizany hony mandeha tokony 2 kilometatra eo zany miakandrefana dia mahita tanàna kely ao dia zay trano lehibe indrindra ao no misy azy. Kosa tsara zany ry liza zany ka miasa fa ny tena mbola sarotra dia ny azahoana azy resaka ka inona tsony moa ny ilana an'izany raha tonga antsika dia any an-tranony izy no ale sady tsy dia miavinavina loatra hoana anie izy raha raka voalazan'ireo tovovavy ireo fa inona marina aloha ny tena tianao fantatra momba azy io mahaliana fotsiny ty asa ataon'ny zareo ty mieritreritra ve ianao fa io le vehivavy tadiavintsika? Tsy fantatra aloha mety ho zay tsy haiko fa alefalefa ihany aloha ny fikarohana fa sao mba izy tampokako mahagaga mantsy tovovavy kely izy io nefa dia efa manan-karembe sady mampiasa olona maro be ohatran'izao amin'izay vehivavy daholy. Ka aiza moa ny afantaranao na nandova be tamin'ny ray aman-dreny nisy taloha tany na ahoana? Ka zay indrindra ny tiako fantatra hoe avitaiza daholo ireo harena be ilomanosan'ireo nolovainy tokoa ve sa azony tamin'ny tsirariny. Dia ahoana nefa ny hahafahanao miresaka amin'ny amin'izany ka izy azy io jereo fa voambona sy tsara ambona mihitsiko. Tsy maintsy ahitako irika foana iresahana amin'io. Orikady efa 12 alina ane zao ngeny ianao ty tsy mbola nahita irika ihany. Za zany efa te atoroka efa mihoatra mety loatra zao ataontsika zao andao ary aloha ateriko ianao za tsy maintsy mbola iverina aty mety tokoa raha miala sasatra kely aloha ianao andao ka tena maherisetra mihitsy ry zalahy amin'ity tanàna ity ka sa olona voasakana daholo ve reny raha zany tokoa ny tena izy dia
manambola marina zany ty vehivavy ty ary efa tonga eto amin'ny alim-pandizana koa no atyko. Aleo raha tonga dia hiditra. Way, tena efa lasa ny atsasaky ny olona tato marina. Ary ny patron traso hoe mbola io ka kanefa efa mioan'ny andeha koa izy zany angamba. Sarika tara marina fanaterana izy koa no mandany andro. Ino tokoa raha fa lasa izy. Ary izy ty lehilahy lehibe miaraka aminy sa io ve vadiny? De tena tsy mifanentana mihitsy raha izao ka totarian'olona efa manambady tiranga zao paoziny zao. Io ve mbatity? Tena lasa zareo marina. Aleo koranga andeha any fa mbola hobe no sisa. Aleo anatiny mitsy tovavy itsy aloha. Io angamba mety ahitana ny lalakizorana. Azafady hoe raha matoa kely. Fanganareo tsy nandeha nody niaraka tamin'ny patronareo? Fa ahoana? Za ihany le ty fa aza taitry. Ahoana mba miendrika ihany ve ty kiraro nividiko tao aminareo ty? Za? Ianao ihany mahafantatra an'izany ka. Raha hitanao fa tsy mendrika anao ko naninona no nividiana. Sady ka aleo andeha. Fa misy inone? Inona ary ty mamahany ty? Tsy mahazo miresaka amin'olo zay rehefa ohatr'izao fa azafady ianao ka. Aleo andeha. Inona ny antony? Ary angamba masika be ny patron-nareo iny. Tsy fa lasa aloha e. Dia roviana ary ny fotoana mampalalaka anao ka azontsika miresaka e. Tsy afaka mihitsy fa ty numero ny findaiko dia atsoy veloma ianao. Tena lasa izy marina. Fa ahoana ary nahatonga an'izao e? Inona marina no ambadiko izao rehetra izao? Tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy eto amin'ity tanàna ity ka. Toa hafahafa daholo ny olona rehetra eto izany. Tena tsy azoko mihitsy. Efa zava-dehibe aloha ny nanomezany an'ity numero an'ity e. Raha ampitsy maraina ihany dia efa antsoko izy. Ary aleoko aloha andefa efa misy azo iaingana aloha zay. Ary iza daholo koa reto bandy reto e. Orzay, aro izy amin'ity andro alina ity razoky. Andeha ody ary zalahy. Anga tsy fantatrareo fa tsy azo andeha andanana ane aty amin'izao oro zao e. Za aloha tsy nahalala an'izany e. Fa nga dia tena vahiny eto amin'ny tanàna izany tsy mahalala an'izany. Vahiny eto mihitsy ary zalahy. Ary namonjy alim-pandizana tatsy dia andeha ody. Tsisy an'izany raha angaty e. Vahiny ve nareo dia andeha hamonjy alim-pandizany? Ka mba miala voly angery se. Mba tonga ety ihany ve dia tsy mba hanala azy e. Inona marina tena ataonareo aty? Tena hitako fa tsy voalohany nahitako anareo taty mba mamangiavana izay dia zao mba manao ny fanaon'ny tanora zao e. Tsy mety anga zany? Tsy misy an'izandry le ty e. So dia verynareo fa tsy fantatray raha ny atondianareo eto. Tsy misy antondia hafa koatra an'izay ny eto ka. Tsy marina ho azy zany. Andeha hitsikilo no atondianareo eto. Aiza koa e. Zay mihitsy. Hitako angeny nahatongavanareo teto e. Oka marina. Niaraka tany vehivavy iny ianao. Le vao naterinao teo. Zany lazaiko anao zany fa andeha mangiavana ho azy zahay. Za indray ve no mba tadiaviny lamidy. Oka marina tena zany noho izy e. Io ty aondrana fanaovana azy any. Oka mola oka marina e. Izy indray no ohatrany tao monsieur menakendretiko. So dia mba tsy mety zao le retsy za nge ka olona tsy nanao iny. Tsisy zany le ty e. Pitsiki le lahy fa mody atala. Io atao fatimaty mihitsy ry zalahy. Zay ainga kaingana andao etiny. Fa mba aiza ary kiadika nefa ny andro te efa toandro be ihany. Efa mirombe folo atoandro zao. Efa fotoana tokony hisakafoanana mihitsy kanefa dia tsy hita izy. Telefonena tsy mamaly fa maneno fotsiny ny telefonina. Ary sao dia sanatria maninonany ary. Za hitako anie zany.
to maherierisetra zany daholo mantsy ny bandy etoko. Inona ry no ataoko hoe sa iverina ry amin'ilay trano fandihizana ve? Kanefa iza tsony moa no hitako any eo e. Ary raha hitako ny hevitra. Aleo fa reo ankizy vavy-mpivarotra ry no anontaniako fa reo mantsy mbola tratra farany tao. Aleo zay natao rangaha. Zao ihany dia andeha ho any. Tsy ilay tovovavy very hitazako amin'ny arabe ry. Aleo fa anontaniako iny. Iny fa lasa niazakazaka. Oay, iny fa lasa niditra ao anatin'io fiara io. Tonga dia lasa vetra. Dia ahoana? Aleo rangaha farako amin'ny fiara koa. Io e mifanijana. Aleo koa hijanonako atao rinany ato. Ay, tsy rery akory ny tao anaty fiara tao fa nisy an'iny tovolahy iny koa. Iny fa lasa niaraka amin'ilay fiara ilay tovolahy, ilay tovovavy kosa io mbola mandamina entana io. Aleo fararotiko amin'izao e. Manao ahoana mademoiselle? Oay, ay ianao, manao ahoana tompoko? Ary tao tetra be ianao e. Tsy tsy zany fa aleo apiko ianao raha tsy zakanao reto entany-reto. Tsy aoko izao ihany ka. Aleo fa hoentiko ihany fa zakako ireo re fa mba iza ho ay ianao e. Toa olona mbola tsy fantatro teto an-tanàny ateto mihitsy. Za ve? Manao vakansy eto fotsiny aka. Tsy mbola mananamana eto ka izany no natonako anao. Indrisy nefa fa tsy afaka manome fahafapo anao be dia be ny asako ka tsy dia mba afaka mivoaboaka loatra e. Tsy maninona raha izany no izy fa anampy anao amin'ny asanao ary e. Anampy anao e? Eno fa izy aloha nitondrana an'reto entany-reto e. Atao trany ato ihany ka. Saingy manahirana be izao ny ampiditra olona ato. Fa ahoana ki? Angamasika be ny ray aman-dreninao? Tsy ny ray aman-dreniko angeno ato fa ny toeram-piasako e. Ka izay no mampanahirana mampiditra olona ato. Ary anga tsy mba mandray olona iasa ao aminareo ao e. Sitranay mba vola azo raisina mandritra ny vakansako. Za mantsy tsy manana zavatra atao eto no sady tsy mba mananamana koa. Izay indray aloha tsy fantatro e. Sady ny patronay koa ange tsy mipetraka eto e. Ka izay no manahirana amin'ilay izy. Ay, ary raha torindry aminy misy azy ka dia mandeha any amiona aminy. Tsy tafiditra any ianao. Sarotra be mantsy ny fomba fiaonana aminy. Izany ve ki? Tena sarotra e. Fa raha tsy izany nalevako tany ihany ianao. Fa tsy mandray olona mihitsy izany izy? Mandray olona ihany izy fa misy antony e. Zava-dehibe mihitsy anga izay vao afaka mandray anao izy. Fa inona ki ny antony izany? Be raharaha be anga ilay patron anareo? Tsy dia za loatra ka. Fa manambany olona ambony eto an-tanàna mantsy izy. Ka izay no mahasarotra amin'ny fiaonana aminy re be mpiambina be ao sady raha tsy efa manao fotoana aminy mialoha koa tsy mety mandray anao izy. Ary aleo aloha andeha amin'izay fa raha misy mahita eto ka nahirana ka. Mandeha ana re mitsangatsangana eny amoron-drano eny raha tolatolaka iny ny andro fa tsy maintsy mahita namana eny foana ianao Izay fa aleo aloha andeha fa veloma ianao e. Velomindry. Dia tena lasa tokoa izy marina. Ary marina ihany izany resaka-kiady raha izany no izy koa. Hoe misy zavatra hafahafa tokoa mifono ao anatin'ireto olona reto sy ny mpampiasa azy. Dia inona nefa? Ary maninona moa raha andeha arahako ny lalan'ilay tovovavy teo e. Za ve dia tsy ho tafiditra ao? Sady mba fantatro koa ny zavatra misy ao amin'izay. Misy zavatra tena tsy mahazavazava mihitsy ao ka voaiko toy ny nanaovany azy teo ity vavahady ity dia mba hiditra koa. Kanefa raha ity moa ka zavatra hafa no hitako ato. Dia ahoana? Tsy rarahako izany. Tsy maintsy miditra ahafantarako izay zava-misy ato. Sady asako raha teo any izany. Hiditra rangaha izay alehany any alehany.
zany aizary zany atoko moa to be efitrefitra beko aiza mireto ary zao zany misy olona miteny zany aitrano maromaro tozona ato anatiny ato mahafinaritra kosako voaravaka voninkazo avokoa mivodotrano rehetra ny ato ampovoany koa ary iza daholo ary mipetraka amin'ity trano be ty oay misy olona zany fa aleolo tapifiko eto ka dry ary to le tovolana anaraka anay tarifony iny miasa tokoa zany izy aleo jereko tsara izay idirany dia mba eo koa no idirako iny eo efa niditra ao aleo koa mba hiditra ao Waay ary to hevitra malalaka be fotsiny ny ato dia inona daholo reto masinina be reto sa fanaovan-damba angamba kanefa misy nifinify be toy ireo to famitehana zavatra angamba reto ka sady miodina tsy akijanona izy zany fa to misy olona bataindry zareo izy zany sa gony ve tena olona iny ka mifatra daholo na ny tongony na ny tanany hatramin'ny vavany azy fa olona naniny andrasy hoe ijaiko zay koko anatonako akaikikaiky eto tsy misy mahita eto ambadika ty masininy ity ary aleo jereko tsara zay anaovandry zareo an'io olona io androany lesy alanao lefa hody any mandrakizay miomany lahy aty mimendrika any lahy ialahy ty jerijery io ao mangina fotsiny tsisy feo tsony ay tena kiady io fa ahoana ay vo sambotra reto zany izy ka izay ny tsy nahitako azy androany tontolo ao batao mizay ry zalahy angina dia alefaso tony tena mitady itsikilo tobo fotsiny mety aminy dia asaina mangina amin'ny mandrakizay aza misy metsika efa basy etanako ty ary mba iza koa zany ary iza mono mba olona samidtratoka aiza izy zany aiza ho nahoana ny sampotra raha mahery any fotsiny manao raha matahory mivoa eo fa ataonay manaraka ny diany tiako tsy maintsy voavitra kiadina hiatratra amin'ny haiko azy tsy akeko kosa zao famonon'olona zao ka ary tena olona tsy mba matahotra an'Andriamanitra mihitsy any reto olo reto zany ay ve mpamon'olona zany reto olo reto dia izay ny tsy amelan'ny olona hiditra ato mahazavo zao saingy fomba ahoana re zany nanavotako any kiady eo hitako ny hevitra ody adalaiko aloha reto fa tsy maintsy mahita fomba navotana teny eo kiady aiza ry zalahy le olona teo tsy maintsy atao zay ahitana an'izay ary tsy maintsy matsika ihany koa iny soira mihitsy fa namanty zao iny satria fa noko azy teo dia feom-behivavy aingana lisany savao aingana atao savao eraky ny trano aingana ho aty efa ty any enjey hoe raha azonareo aty ambaravaranefitra tily ty andao aingana ary aza melana mihitsy raha tsy azo hoaizy eo nefa iny aingana ndao ny sasany tonga dia miandry any ambavady ny sasany manaraka anakosa sao dia mipolitsaka eo aingana lisany tsy maintsy tratra iny fa nga iny malala zay lala anato mihitsy lasa nanentsika n'le zary zaraha teo fa aleo ararotina teny zao ikodidie fotsiny aloha mandrapahatonga ery amin'ry tohatry ry ary afaka midina tsara amin'izay mandeha any ambany any hita toerana ifenana tsy maintsy ahita zavatra anapahako an'ity tady ty koa zay tonga eto amin'ny tohatra azy zao dia aleo aloha hitsangana amin'izay aleo midina ihany andeha zany akia fa mba anjaranareo kosa no mikarakara ny sakafo hariva zay fa lasa way finity to olona kanefa mitapombavy fa ahoana ary zao
jere sady mifatotra koa lozy izy tia marina atao ahoana rety na koa tia lazainy fa tsy misy fantatra hoe ary to olo efa hitako ange tia olo tia izany kanefa taiza ary na koa nataona mifatotra ty teo vahana angamba ny sarobavany fa andraso aloha ao ary fa hovaiko ny vavanao ndraso aloha de lazao zay tiana olo lazaina ao re kely sisa zay misaotra anao raha matokely raha tsy anao angamba de sepitra teo mihitsy finina aloha nataonao tato ary izany nanao anao toy iny mbola ho lava ny resaka raha sitakao de vaho ny fatorako aloha de avy eo sika miresaka tsara tsy azoko atao kosa zany io mo tsy fantatro tsiana zay nataonao sao ianao de olavy nangalatra tany ohatra na koa nanao zavatra hafahafa ka raha vovovo de zandray nataonao vonomoketiko mino ahy ianao raha matokely tsy olon-dratsy velively fa tonga mba hanavitra anareo aza anavitra anay hanavitra anareo ny diako kanefa zao ny nanaovany zalahy teo izany tokoa ve kanefa so de mba fandrika ary zao ifandrika anaovanina koa nefa ty olo ty koa nefa mampalahelo se ovahako any izy rangaha zay lalany any lalany nakaiza izy teo ry zalahy zay vehivavy anankiray vely ty de tsy hitany lisany zay no avela lisany anadalantsika eto tena atao sava ao mihitsy erany trano ary aza vela raha tsy tratra aingany lisany zany tena ataotsika tena misy zavatra fahafa mihitsy atao trano ato izany ka fa ahoana ary fa nisininy ary ty lehilahy ty moa zany iza marina misalasala angamby ianao ny amiko raha matokely kanefa aza matahotra fa hanavitra anareo any diako aty fa iza nefa ianao aloha ay ikiady ny anarako ary tonga eto mba andravan'izao tsindry azo lena mahazo anareo zao ary ny anao iza kosa mba anaranao melisano anarako mbola tsy hita ihany vely ty tena tsy hita raha tsy hita iny ka lisany ataoko solony aingany lisany tady avo melisa mba miangavy zavatra kely aminao raha ohatra sitrakao fa zavatra inona nefa aiza ny tokony hiafenako aloha fa so hitan'ny olona eto anjaro ho simba indray nitetika sady ataon'ny zareo namako ange anao raha sanatrika misy mahita eto de ho fonao ve ny ahita ho vonon'ireo eto kanefa nge ianao mba nanavitra ihany rehefa avy eo sika miresaka andao hainga anary aty kanefa tsy afaka hiaraka aminao ao fa de voaray hoe piraitsy kombakomba aminao eo tsy manenina rehefa mahita fiafenana fotsiny fa mahazo mandeha anao andao hainga anary oay fa aiza ny hitondranao azy zany me manantona nireo mpitady atsika nge sika zany andao rehefa tsy makany fa aiza milaza fa tsy olon-dratsy ty olo ty kanefa matahotra ny fanena amin'ny olona fatratra ka namoana mora hoetiko ery amitry tsareo izy de hito eo tokoa na olo marina izy na tsy efa miteny any lisany fa zaverana mihitsy jerevidona ny ambany lakavy rehetrarehetra any savao daholy ary to mitady ho ratsy ty tovavy ty zany to ety manatona andro zalahy mihitsy tsy raikitra zao ka aleo fa hity fikely eto sady misy varavaranefitra ity zany oeto ary tongotro melisa tsy nahita olona tany an-dala tsara tany anga ianao fa olona izy zany misy vehivavy zay tadiavinay ka sao de mba mifanena taminao tany tsy nahita an'izany aloha fa lasaiza ka vo teo ange izy nitazanay de tsy hita vetivety teo zay sitriany ka roa ihany zalahy ary aza vela mihitsy raha tsy tratra le rangany araka tamiko teo koa aza moa tsy hitako akoroko fa lasaiza tokoa ary izy teo finina marina ary ny dikan'izao
ary olinona daholo koa reny. Tena mahagaga mihitsy zany a. Vao teo ve de tsy hitantsony? Fa ono fa olana anao inona aloha zany e? Pitsikily hoe tena pitsikily trotro zao mihitsy. Raha tsy diso de tena polisy miafina mihitsy iny. Fa raha vehivavy tsotra mety tsy havita zavatra ohatran'izao mihitsy. Tsy sitrika vetivety eo. Ka efa nasesinareo daholo ve nefa ny hevitra rehetra e? Efa manao an'izay mihitsy zay zao e. Aiza nefa ny tsy atratrarana an'iny e. Raha mbola ato trano ato foana. Zao fotsiny. Amafisy tsara fotsiny le reto ny fiambenana amin'ny vavahady sy ny manodidina. Voray. De aleo efampitady ato. Aiza ny tsy ahitana azy eo e. Milaza azo datana izy fa tsy hoafa ny tindray mandeha ty. Tena ataoko mahalala ny anarako mihitsy iny ratratraka eo. Tsy mahalala. Tsy fantany fa zany liona. Lehibe ny tobo mahafatra-po. Ahita ny heriko tsara izy an'io. Te efa tsy mila miteny tsony koa zany. Fa tsy ho hitandry zareo any le ranga teo. Aleo andeha ka. Zao ry Melisa rehefa andeha any ianao de mba lazao ny namanao. Mba hivoaka eto ivelany eto daholo. Mba hamora ny fisavana ataondry zalahy. Aingany ianao. Aza matahotra ianao fa ataoko tonga any ny afatra e. Zao natao ry zalahy rehefa tsy tireny a. Raha vao tafavoaka eto daholo ny olontsika rehetrarehetra de andefasantsika herinaratra ny trano rehetra. Aizany tsy hivoaka eo nefa e. Raha ohatra moa ka sa maty de aleo ho fatin'ny herinaratra any. Zay zany ny tadiaviny. Efa reo tafavoaka eo tokotany reo daholo ny ankizy rehery a. Ka ataovy amin'izay ary ny asanareo e. Ay kosa. Zay zany zalahy. Aparitao ahirany trano amin'izay ny herinaratra. Fa tsy maintsy hita eo foany reny. Voray. Rehefa tsy hipotra moa de aleo levon'ny herinaratra any. Aingana, alefaso. De matoko ve ianao fa avo azy zany e. Raha mbola afaka amin'izany ry Melisa de tena miaika azy zay a. Misy vy daholo ange ny varavarana sy varavarankely rehetrarehetra e. Efa namboarana manokana an'izany mihitsy ty toerany ty. Mba hitondra herinaratra. Ny fotoana ohatran'izao mihitsy no tena nitsonjovinay tamin'izany fotoana zany ange. Zany eo efa mailo mandrakariva. Firy taona nefa nierovako an'ity topo ty. Tsy mbola nisy avabela mihitsy teto. Zay tafiditra ato tsy maintsy tratra na maty. Ho hitanareo tsara raha ohatra ka hivoaka eo izy. Jerevo tsara ny. Taona ninako indray le fihetsika nataoko toera zao no izy ka. De ho faty eo zany ny bandiny. Zany tena mpamon'olona fa tsy reto velively. Lozako marina. Nanolotra olona ho vonoina e. Melisa. Tena meloka. Melisa, fa mitady anao inona koa ty ianao? Ianao ve adaly? Efa mieleraky ny trano aniny herinaratra e. Ka inona tediavinao idirana any trano andray? Sa mitady ho faty? Ka aloha ry hery fa misy zavatra diniko ao a. Melisa! Aleo ahiditra aloha e. Nampiatso ahony ianao mademoiselle? Nampiantso anao tokoa ry e. Eny tompoko. Satria nisy zavatra nataonao tao an-trano tao kanefa tsy nifanaraka tamin'izay nametrahako anao tao. Fa inona marina moa ny zavatra nitranga tao e? Ary inona ny nataonao? Tsy zany re made fa nisy olona tafiditra ho ato ato amin'ity topo ty e. Tsy fantatra hoe aveza ny niditra na aveza. Fa izy efa tao vao hitanay. Ary tena teo am-piomana ny anafa an'ilay bantitratra anay mihitsy izy ny tonga. De somary nadalainy teo moa zay kanjo tsy hita mihitsy zay sitriany fa saika faizinareo ahoana moa aloha le olona e. Saika hoe ampitahorinay teo iny ka mba hilazany tena marina na hoe pitsikily izy na inona. Kanjo mipotra le tovavy. De nilozanareo nanenjika an'iny fa navela teo le babo. Ka tsy napozinay mihitsy ange hoe ho afaka teo izy e. Tsy fahamailona daholo zany e. Avy eo anefa nantenaina tsy azo ny antanam-botsitra. Lasa koa le efa azo. Tena sendrany tsy napozina re zay tamin'iny e. Mifona re zay madea. Za kosa aloha de tsy anaiky an'izany mihitsy. Bara nantoy izany ve ny fitantananareo mitoby ao? Miditra daholo zay olona rehetra te hiditra ao. Eny ataonay fara sady voalohany re zao madea. Zay mihitsy. Ataonay tsy misy olona mitsotsofompona zany tsony ety. Ataonay tena tsara ampina amin'izay fa aza matahotra ianao hoe. Efa tara loatra zany rehery Lasa mpifosa ve zay vao andeha mafatrano? Ka tsy hita tsinona ko.
de nanahoana nefa nitoiny mbola aory zareo sa efa lasa ihany koa izy aloha mety tsy ho lasa fa mety ho maty eo mihitsy aza angamba fa izany ve ny nasaiko nataonareo e ny anao samybelona azy inge ny nasaiko nataonareo e fa tsy ny amono azy mbola misy lako azy ho ary ny olo reny zao akehitriny zao a lasy ianao tady avo reo ary oeto eto anatrehako eto na maty na velona mazava fa tsy ekeko zany hoe tsy hitapopoko zany aingeny ianao e eny tompoko lasa ry ndrasikely aloha ary ahoana zay made nanahoana kosa aloha le melisa zany e teo ampametrahana ny herinaratra indrindra zay tompoko no niditra tapoka tany an-trano izy de maty kosa velole angamba aloha mety tsy de aninona ntsony izy satria efa nitinaingana any amin'ny hopitaly any mantsy izy zany daholo ny zavatra ataonareo a mbola fahadisoana avy aminao daholo koa nge zany riery tena mifona re amadea tsy ataoko misy tsono any ohatr' zany ao ariny de efa mampitandrina anao azay a fa raha mbola misy ny toy izao aorinao de ianao no ataoko am'izay tiako anaovana anao mazava tena manome toky anao a tompoko zay alohany amin'iny e fa zao ianao a de tsy maintsy manao an'izay tanan'ireo olon'ireo na maty ho ana velona mazava eny tompoko tsy miandro fotoana lava fa rapitro de rapitro ihany eny tompoko mazava zay saika ratsy iny a so ihany aloha fa samy tafavoaka somatsara atao sika fa tsy nisy naninony fa zao e mbola nidingana voalohany iny no afatsika fa ahoana indray zao ny ivoahana ny ivelany ny tanàny ty mifefy tamboho avo be tsy ampafirin'izay natao io rikady a iny aza herinaratra be mahery vaika iny afatsikako zay tamboho ve mino azao fa tena tsara ambina tokoa ny tanàny e ka noho izany a tsy maintsy mitandrina tsara sika raha tsy te ho tratra eto indray de ahoana tokoa aloha zao ny atao e aleo aloha mipetraka sika makasaina tsara liza de aleo hodiniana miandalana zay zavatra tokony atao a marina aloha zany kanefa aiza ny toerana tokony efenantsika aloha zao e sady misy mpiambana koa ne eo akaiko io fa aza miteny mafitsony ianao e aizany liza io mijoro eo poditry ny azo io e tsy hitanao ve io ay zay voatazako ary betsaka ihany angery zalahy zany e jereo koa fa io amin'ny fotokazo io ny ray feno mihitsy eto zany trikady raha izao no izy a de ahoana ny afahantsika mivoaka eto raha izany tsy maintsy tafavoaka ato foana sika fa aza taitra ianao e aleo fotsiny aloha miandro maizina de ho hita eo zay atao fa mba ahoana tokoa aloha na afahana tamin'iny e ary ainao ve fa nisy herinaratra mandehandeha raha ny trano ianao ty korikady de mba mampime polisy mpitsongodia nge ah e de zay reny avy ve de tsy ho afako asako iza ny mahalala herinaratra faran'izay mahery vaika mantsy no nalefa ny zareo teo ange fa tsy toy ny fahita isan'andro e fantatro zany fa tsy misy mahataitra akory zany efa nifanantsika tany amin'ny sekoly ange ny fialana andreny ay kosa mba tsy manadiny lesona zany ianaoko tsy tokony anao anty azy ty raha be adiny sy tsy mahatadidy marina zany efa mandroso alina ihany ty ny andro ka ahoana amin'izay ny atao e so de varimbarina etontsika ka hotratra ny zavatra hafa indray oay sady ny vahandry laza ny alika zany a reto indray zao no raharako tsy maintsy hoe nydreto zao fofontsika rikady a zay milozako de zay tsika vao hiariary tononkary anefitreto de ahoana reny atao hoe efa manantona aina ange izy zany sady jereo fa manorokoroka ny tany rehetra avy nandalovantsika manao lomanom-boky sika ty ka tafita voarendrikako nandositra ny akora lavaka sendra ny angaroa tena tapitalaka le tosokona nanano baby mariny andrositsika ho raisy mpiambina fotsiny emotra indray hotsany anreto alika be dabe ry sady karazan'le goavambe mihitsy ry zalahy zany a raharako de ahoana tokoa re zany e hitako ny hevitra riliza lazao aingana moa fa efa me manantona aina ny alika sady efa manomboka mivovoa mihitsy ny sasany zao andao aloha andady sika mara-patonga ery apotry vodina ledisy goavambe ry avy eo de miakatra tsy moramora ao fa ny ravin'io zao no hitako matevina sy mitoroboke ka ao angamsika tsisy ahita mandra-pilamindaminy zao zavatra rehetrarehetra zao e andao tokoa ary sady ao anatin'io zao sika mba afaka miala sasatra kely aloha no afaka mandinika zay tokony atao zay mihitsy
ka mandehana renao mandeha aloha e tandremo ary a manisa telo de lasysika ary tandremo fa raha vao tonga eo ambanin'io letsy io sika de tsy miandryandry fa tonga de miakatra avy hatrany iny so mantsy misy manaraka antsika reo alika reo ka zay tsika vao ataon'ny rovotra eo raha milasilasy eo ary raha mahita tsika eo reo rikady de tsy vovovy zay tsika vao raisy-potsiny eo andao andady moramora aloha mandrapahatonga eo amin'io faritra mazavazava io e fa raha afaka amin'io tsika de tsy maninona ntsony satria afaka mandady ao anatin'ireo voninkazo lavabe mitropika reo mandrapahatonga ery ambony letsy e ka andao amin'izay ary aray 2 3 lasao ay fa misy inona ty zany misy zavatra hitan'reto alika reto mihitsy matory eo vovobe ohatran'izao ainga ny lisany sa vao daholo ny manodidina rehetra sady eto ny alika miaraka amin'ny lisany tena misy zavatra ao mekaraingany ianao ry liza fa hoava ry zalazany kady raiso ny tanako mila tsy afaka tsony efa raiso ny tanako ao angy anary atolory aty ny tananao hoe zao no izy ry zalahy manomboka izao vavako miteny aminareo zao de aoka mba tsy hisy ho tapaka miambina tsononareo arako ihany koa amafizina amin'izay ny fiambenana ny tanàna rehetrarehetra ka noho izany de aoka samy anao zay tratry ny ainy mihitsy amin'ny fiambenana rehetrarehetra de zao no andarana azy voaraina amin'izay mpiambina ray alika ray zany hoe eno tsara zany hoe tsy fatorana tsony ny alika atoandro na alina fa miaraka aminareo eny foana enonao ve zany baiko zany trikady eniko zany kanefa tsy maintsy mahita hevitra foana sika ialany eto hoe aza taitra ianao ary nahoana moa raha miantso vonjy amin'ny polisy totoerantsika hisambotra an'reto olon-dratsy reto e aza mainka amin'izany ianao hoe orikady tsy salasalantsony ange fa tena olon-dratsy reto e mbola tsy tena ampy tsara ange ny profeta tanantsika zao hoe mbola tsy afaka hitonina azy sika zao ka inona indray ary ny hevitra atao hoe ny andro raha teo ty efa alina be efa mifiry zao namiraky ny folo sasany alina zao oe misy ina rikady mahita hevitra ary liza zareo fa misy lavarangany io akaikio ka zao no ataotsika iezaka ny ampita hoeny amin'io lavarangany io ary rehefa tonga eny mitady hevitra ny ahatongavanao ihany koa de iverina hiditra ao an-trano andray fa isika rikady tsy maintsy zay no atao hoe sady amin'izay koa angesika mba afaka manararaotra mijery tsara zay zavatra tiatsika hojerenao satria mino fa matory tsara daholo zao ny olonao tsisy anelingelona tsony sika amin'izay to hevitra mety tokoa zany ko andondray ary lasa ry aloha de rehefa tonga eny an-davarangana vao mandeha indray ianao raikitra araikitra ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona tokoa rikady zay aloha zay no mahatsara ny roa noho ndray raha zaharery zay de ny anao zay tafavoahana ihany no masaka tao an-dohako fa tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy aloha zao hevitra zao zao sika ty malalaka tsara mihitsy manao ny fikaroana rehetra eranytrano tsy misy mpanelingelona kanefa na izany aza tsy maintsy mailo ihany sika sao mantsy misy mifotampoka ary zalareo ka anahirana iny kaiza ary zany no anomboantsika azy sokafantsika tsirairay reo hevitra rehetra mitandavana amin'ity lalatsara lavabe ty ka rehefa tsy ahitana ninon'inona de midina any ambany indray sika avy eo ndao ary andraso hoe andramana voina tokoa ty hevitra ty voe oy moramora fa misy inona jereo reo rikady inona karazam-badysoa isan-karazany daholo reto fenitrano reto ny sasany efa voamboatra de ny sasany mbola amin'izao ay mba misy taratasy ara-dalàna ve zao reto zavatra be de be reto aiza moa na afataratsika an'izany liza fa efa hitatsika aloha reo zay ka akatony ao andao ano ihany ary ny ato inona mba ato sakafo eny aza mandodo ny ti anao sakafo indray hoe rikady to hevitra fandraisam-bahiny angamba no ato zanyko kanefa sa mba misy zavatra tokony hojerena ihany ao anatin'ireny aromoara sy vaty isan-karazany reny rikady marina zany aloha kanefa sao de ho lany andro amin'io toerana raha io ka tsy ahita hevitra hafa
andao hojerena daholo aloha ny efitra rehetra ka zay hitantsika mahaliana kokoa no anaovantsika fandiniana lalina. Andao ary atondray zany zao anjaranao indray zao no manokatra mialoha. toy misy zavatra minonona fafangeo zany iny zany trikady sokafy aloha dia eo mahita azy oe Liza misy inony karaza biby sikary daholo reto inona tsara hoe Liza avy enao mijery tsy biby lava sikary avokoa ve reo vorondolo koa angamba sa iny le manitsidiny re akatony aingana aloha io ka tsy mety tsony re fa miparitaka sy mihelelaky ny lala tsara ny sasaniko dia atao hoany io rikady akatony ao aloha ary andao hovoainy tsy varavarakely itsy mba hivoahany reto efa mameno laratsara reto any ivelany ihany zay hitanao fa lasa nanidina ny daholy ary andao aloha hidina amin'izay dia tohizana ihany ny fizavany tena efa manomboka miorona ny otodohako zany trikady mahereza fa mbola misimisy ihany reo hozahana ndao hoe ato amin'ity efitra kely ity mihitsy angamy zany Liza no hitoeran'ny tsy ambaratelo rehetra ny efitra rehetra mantsy to mivoa azy daholo fa ity ihany zao midy ka matoa io midy dia misy zavatra ao zany dia amin'ny fomba ahoana nefa ny afahantsika miditra sokafana fotsiny zao hoe misy lakile passe-partout angety amiko aikoza ka ataovy ary fatratry ny andro maraina eto ihany andraso ary zay oe tsy voajerinao losy ty marina inona ndray ty mampikikika anao ho taitra eo daholo ange ny olon-drehetra fenao koa ka io zavatra ataonao io asa vao mainka hanaitra ny olona fa ahoana ay nisy antivolina ny varavarana haneny tsy hoela zao ny alarma io tokoa eny fa mirehitra ny jiromena dia zay vao tena hifosy hotatra avokoa ny olon-drehetra loza tokoa zany Liza inona natao fa hifo eo daholo ny ray tanàna aleo tapahako aingana aloha ny jiro fa iritazako riny disjoncteur angakainganary anao hoe vonoy eno kady efa vonoko ty fa tsy mety tsy avy eo amin'io angamba ny herinaritra mandefa ny antivol io jereo fa tsy matekory le jiro menamena nizay tokoa fa maneno ny alarma tsy misy hevitra tsontiry Liza andao aingana hitady fiefenana fa hotratra eto sady tsy vitan'izay ato an-trano ihany no taitan'izany fa nifokony olona manodidina an'ity trano ty rehetra koa andao aingana ary avotiny aina aloha na tsara zavatra ihany ny fisihoany zavatra indray mandeha indry Liza ay ny andro efa tamin'ny efatra maraina tamin'iny fotoana iny iny alarma maneno iny mihitsy ny tena fanavotana antsika raha tsy nisy an'iny nefa taitra tamin'iny daholo mantsy ny mpiampina sy ny olon-drehetra ka nindrohatra niakatra tany ambony ka zay no nahamora ny voahantsika tsy nisy nanakana ny vavahady lalina tokoa aloha tsy maintsy misy foana koa ny fanavotana rehefa ampinony marina zany ambony fipetraka tokoa le Andriamanitra ry Liza fa ambany fijery koa fantany ihany koa ny tokony ataony rehefa miankina aminy ianao ka mikasa hitondra ny famarinana sy ny rariny mino arikady fa tsy maintsy rava ihany io tobo fanaovana tsindrio fahalavolo io tena fanambakamba-hoaka mihitsy ny kotrehan'ireo olon'ireo tadidinao tsara ngamba le voalazany gazety hoe tany sy tranon'olona maromaro ny ray voasolokon'ireo olon'ireo ary misy tovavy maromaro koa ampiasainy hitarihan'ny olona mitombona tokoa zany satria dia reo hitantsika ireo ny tovavy ampiasainy ao ay tsy vendeuse araky ny fahafantarantsika azy akory zany reo fa hotesy mampirisika ny olona iroboka amin'ny findramam-bola marina mihitsy zany fa za zao no nahita fa tsy mivarotro ireo tovavy reo ao fa mijorojoro anaty magazay ao fotsiny efa nanontany an'le anankiray mihitsy aza hoe inona nataon'irety sasany retsy fa toa tsy miraharah ny mpividy akory fa ilozany zareo miresaka fotsiny ay zany ka miandry izay olona mitady vola ary zareo vao mihetsika reo ange zany ny fitaovana entiny mandangolango ny olona isambobola ary ametraka antoke zay mihitsy kanefa rehefa azo ny antoka avy eo dia any izy dia tsy hita raharahako fa dia aleo ny very any ny volany ka tsy mifanentana ny vola azo akory ny antoka apetraka angamba pahatelo ny tena vidiny ny antoka fotsiny ny vola azo raha isy aza ny olona koa ange amin'izay dia mbola miditra ihany ianao manao an'izany fa rehefa tena may ange tsy maintsy miditra foana aleo maty raha ampitso toy izay maty androano hoe fitenenan'izay zay aloha ny fiainana raha teo ty mesarotra andro amanalina mampalahelo mihitsy izay olona tratranitra zareo ka ny vola tsy mahavita ninoninona kanefa ny tany ny trano lasa zay zany ny tena mampanankarena azy ioko gaga mantsy araha hoe tovavy kely ohatran'io no efa manana be toy ity kanefa
to tsy nandova be akory. Mbola hitantsika teo ny fahavelomandramatoa be fa tsy nanana na inona kory izy fa de niasa tamindramatoa be aza. Vetivety teo anefa de io izy io lasa mpanefoefo io. Zay angeny nahatonga ilaza tamina hoe tsy maintsy nisy tamin'ireo fananandramatoa be no nahodinkodiny ity tovavy ity ary mety ho avy amin'izay no antony nararotany ka namonony an'le ramatoa be de mangina eo ny amin'iny raharaha iny fa levina miaraka amin'ny ramatoa be sy ny trano ao. Diso anefa izy raha zay mifeverany tsy fantany angamba fa ny marina neka tsy mba maty mihevitra nge izy fa aratra sy afetsena no nahazaondramatoa be an'ireo ka noho izany tokony tsy hisy arakaraka satria alatra nangalarina ka iny marina zany fa alatra sy afetsena tokoa ny nahazaondramatoa be an'ireo arenan'ireo saingy efa vitany ara-panjakana avokoa. Zay aloha fa ny tena zava-doza nataon'ity tovavy ty koa ange de izy lindraka nandatsakain'olona ninona fitiavanao arena tsy tokony hamono olona ianao zay kosa aloha de mariny fitiavaka arena ve de hamonona olona amin'izay kosa de arena maloto de mbola nampioseny raha indray izy aloha de tsy ho afabela amin'io fa tsy maintsy ibabiny nataony ihany miandry kely fotsiny sisa de ho feny ny profeta eto an-tanantsika de alefa hiakatra ny raharaha tsy andro kery sa tsy ekeko raha eto io raharaha io no tsaraina fa tsy maintsy any Antananarivo. Mety mihitsy zany ka fa mba andao aloha mba hakatoromaso kely amin'izay rikaty fa tena mbola lavitresaka anie zany ohatrehantsika zany marina tokoa zany andao are sady mba hisy olo akanjo kely koa fa efa mainty mihitsy reto akanjo anaovako reto ka tafandrimandry ianao Liza fa lasa tafandrimandry amin'ny atoandro be ty koa ianao ka atao ahoana fa zao mba alina amintsikako lasa aloha fa rehefa aveo zany ny fankahita eo indray mazavazava aloha ny amin'iny zay ry Liza fa any amin'ny ramatoa kely tsisa ny tsara ho fantarina sa ahoana zay ianao marina zany aloha saingy adinao fa sabotsy ange ny andro misy alim-pandizana indray rariva ay tokoa moa ary tena tsy mety ihany zany programako zany raha zaniko ary amin'ny alim-pandizana zany no tokony ale so de itony tena tony lolo fotsy ihany tapitra mahafantatra antsika daholo koa angery zareo rehetra any raha za ianao tsy aleo mitahevitra fa de hevitra iny nary ny atao izay lalako manarery ty lazainao fa maneno sahona daholoko de ahoana moa fa miandro fotoana malalaka indraiko ka tsy ho kivy eo le ry marina tsy hamofo ao izy mba lalana jerena fa zay lozanao manany any io ka hamoifo amin'inona indray ka hita fa zaniko raha za aloha ny teo amin'ny toerany tsy mba navelako mandehandeha toy izao ny vadiko indrindra fa lehilahy no iarahana any ianao zany fa tsy izy zay indray tsy mba mifampiahiahy zaniko ka ho lasan'ny olona matama raha izaniko tsy atao tsara amina ve fa anao soavaly tapako fe odry za zany la zanao fa soavaly soavaly arabaky teny nge zany fa mba fomba fitenenana fotsiny ianao ty koa mba handray atendrony ka ianao ihany eny tsy inona miteniteny foana eo sady ina koa moa no idiranao lalina amin'izany fiainako manokana zany trikady io ndray ianao fa mitady asika mba resaka ngeny atsika fandaninandro de za zany ny ataonao fandaninandro eo ka raha mahasosotra anao le izy so de idivanao eto ka ho sahirana tsy ahita namana ohatra anao tsy ny ange betsaka ngeny izy niarana anao fifanana tamintsika tao azonao atao tsara misafidy ray am'ireo ka ianao nefa nahazatra ako sika sianao ihany ny efa mifanambina hatramin'izay sady hafa ihany ange zany miara-miasa amin'ny olona tsara tare zany sady tavy ny volony ka mandeha ireny asa mbola manao ihany le kiady timarina ka isianao ko manongo fotsiny marary ange zany jereo raha tsy nivoafy mihitsy ny sandroko aleo hivoafy ihany no hitan'le lavitry ny afo ny kitaira izaniko ry satria nahoana satria mbola tsy misy le savan'ny sandroko sy hijery mivozina akanjoko so misy lokomena fa hony tokoa fa izy marina moa zany miaraka aminao tirikady ianao ko izandray otra tsy mba hitako mantsy fa atao miresaka aminao daholo ny vehivavy rehetra ka zany efa lazaiko anao zany hoe mbola tsy misy fianao koa aiza koa ny tsy isy eo fa afeniny matahotra ny any anina mantsy de asitrisitrika any eny kanefa mbola ho hitako ihany de inona nataonao raha ohatra hitanao nefa
de ampahafantariko azy ny fombanao ka hoe mpanadala vehivavy koizana ho ahy iny kady iny rehefa te-panaovana tourné ohatran'izao. de say fotsiny ve no lazainao azy sao de mba tsy ampy nahoana raha tantaraina koa hoe miara misakafo zahay, miara mitsangatsangana sy ny sisa rehetrarehetra iny say anao koa mba mitsisan'ireo tovovavy adalaiko. Za kosa ve de anaiko adalainao mba nihafahafa kokoa hoe mandangy ianao hoe zao ingenao de fa adalaiko e tsy misy ilavanazy mihitsy ianao tika. Za zany aletroka ay moa adalainao zany nitondranao amin'ny tety tanàna ohatr'izao. Guys, io ndray ianao aza manao an'io ka jerio ange raha tsy saika nandona fiaran'olona mihitsy sika. Tsy raharahago zanga no mitondra azy zay fanaranareo sy ny tompony eo rehefa voadony eo io. Iny ara va tezitra be le tompony ianao io fa nijanony io mihitsy. Aisarikady oy ato iza liza ajanony aloha e ajanony fa miantso atsika nge le olona le aizary zay olona eo e ao amin'io fiara-mijanona io e mila miresaka amintsika izy ka nahoana ny tsy mivoaka ao fa isika indray no andrasany anatona azy eny. Asa nisakana atsika nge izy teo e de izy mijanona io adalana ny azy fa ando asika andeka oka aloha fa iny mivoaka iny le olona rikady a tsy tia ve le tovolahy-mpiambina n'le trano ary izy zany le saika nifandona tamintsika teo izy tokoa ty dia anao inona ony le ty e asa oka aloha mba ho maily antsika satria tsy fantatra zay ao an-tsainy. Fa inona marina moa ny tena tadiavinareo raha ngatia nga tsy hitanareo lalana mazava-be io sa kosa tsy manana fahazon-dalana mitondra fiara tohatra ny tena mivilavila fandeha matsika tsy fantatrareo moa fa vadin'olo manakajy ho etiko io de raha vodona teo dia ahoana dia ahoana fa mifanaraka moko andray zany avonavim-bava n'le rangaty anga izy ty rangaty ho vitan'izany raha natratra olona teo dia ahoana saza mifanadala rangaty fa aleo zay andeha mandany andro olona fotsiny nareo. ho hitany lahy kely zany ary ho vidiny lalafo mihitsy zay vavan'lahy fa izy zany olo zany rery olona tsy mahalala ny famovozana agnaby reny e na koa mamo fa ohatra manao fanahinina fotsiny am'izay de mbola izy indray no mahay vavako zany ka no avelana andeha fotsiny zany angeny mahavoanareo e mbola ho azoko io fazataitra ianao e fiara efa hitako mivezivezy eto tanàna foana ange iny e ary lefa asaingana am'izay ary zato fiara fa mainky aka efa anomboka angamb'izay le alim-pandizana very fotoana teo fotsiny aza matahotra ianao madia tsy maintsy tonga ara-potoana foanytsika tsy maintsy ianao ihany koa no manokatra ny alim-pandizana androany ka zay fanokafanany moa mampaninina loatra fa sao de mba tsy ahandry ao le olona ovitseko atyko very fotsiny ety indray fotoana efa mifolo alina nge zao riery eny ndray fa aza matahotra ianao e efa tena manao zay azoko atao mihitsy izany aza mitandrema ihany ka bitsaka nge zao ny olona mako misasako jerevo zao e aza tsy mamoko de jereo fa misy zavatra eo aloha io inona io tandreo way ay losa marina zay le efa niteny taminao teo tena losa marina zao mifatratra ty amin'ny vodi-tany ny fiara ianao mihitsy koa ny tena tsy misy ilana azy zay iny avy de tsy hainao ny ala taminy zao vo mainka eo tareto fotsiny indray eo ianao fa lasaka zay fanarahanareo sylamisy amin'io fiara io tsy fantatro mainka be afa leo andeha eo ianao tena lasa nandeha tongotra izy marina na riny eto de inona no ataoko ny fiara ty pepo be mihitsy tsy afaka mandeha tsony de tsy maintsy miandry eto zany mandramarain'ny andro zany aloha eo ihany fa ny anaovany nga lehibe azy zao no lozako tsy maintsy ho tonga any zao izy nandeha tongotra iny de tena tsy maintsy hitaraina amingarainy ihany de asa zay ho anaovany any lozy ty sady tena mahasarotiny azy mihitsy mivady keliny iny way tia kosa misy fiaraka ndeha ty no sakanako angavik-itondra sady am'izay mba mandray amin'ny madia ao aloha ao anatitra ny any amin'ny alim-pandizana mba tsy dehibe loatra ny adisoko am'izayko
fa ny amin'ity fiara ity sisa no alamina tsara amin'nydramose tambatambazana fotsiny ranga madimba tsy ahasarotra ny raharaha milamina foana io ainy madimo resaka aminy ho faly mantsy izy zao raha vo hoe ho raisina amin'ity fiara ty eny an-dalana inyko aleo hosakanako indri ary totsy ny janona tena mba hona sopatra koa zany marina tena andalo nyvolo fotsiny ny dona tany vody tany teto ty mafy loatra ngamba mifandeha an-tsalazany fa jereo ko de frein be ary lava be mihitsy io ary eza le madama fa atao le sofera reny ny sakana antsika teo iny tsy maintsy mbola ho hitantsika ho aloha ao ihany izy zay mantsy angeny tsy nandraisako an'le karla iny teo mety anelongelona fotsiny raha tsy efa lasa nandray taxi hoe nahita fiara hafa tsy mbola nahita fiara aloha teo zay nitsofoka ny antranon'olona no asa mitombona ny eritreritra orikady misy olona mandeha rery aloha ry mino fa izy mihitsy angamby iny tsy lovo tsara nge io sa tsy izy iny izy mihitsy iny akanjo fitondra amin'ny alim-pandihizana mihitsy zao anaovan'izao jereo raha tsy mahanjelanjelatra ery izy zany tarafiny jiro ary efa zatra mandeha tongotra mihitsy nge izy zany matoa mahavita lalana lavitra be ohatr'izao angamba ny kiraro avody tongotra aza tsy nalany akory fa ny akanjo lava fotsiny no ingainy za nge efa milaza aminao fa olona matanjaka ho ahy iny karazany garda de corps n'le zanaka vavindra matobe angamba tamin'ireny fotoana ireny ka hoana ho raisina zany io raisina tokoa moa zany tia angely ny tedavitsika dry ary nitsoaka nandositra na izy teo fa hoana fatany angambontsika teo zany tokoa angambe kanefa ho aizy eo iny ndao injehana ento daholo ny fitaovana rehetra de lasitsika andao ainga ianary sao de lasa midi feo indray iny ka tsy tratratsony sady izy efa tompo tanàna ka mahalala ny elankeratrano andao aingany de tsy hita mihitsy ny nanjavonany teo riliza kanefa nge de totsy mifanalavitra kory sika teo zaza de mbagagako efa vitantsika savao daholo nefa zay mety hoe lobolobo mety azahoana misitrika fa de tsy hita inona zany no atao andefa isika sa mbola hialanenina rikady efa hafanenina riliza ka mampiaiko volana mihitsy zany za aloha tsy tena mbola afa-po loatra mbola mety any hoany ihany fa tsy lasa lavitra izy ka hoana mbola hikariko ety any ve zany sika aleo aloha hilananenina farandrikady faraha-toa ka tsy hita am'izay izy de lasa am'izay tsika ndao ndray arako tsy afeniko anao aloha fa za de tena efa kely finoana mihitsy mety efa tsy etsony iny de inona ary zany no atao ianao ka aleo sika mandefa tsy misy hevitra tsony zany any amin'ny alim-pandizana indray aloha ny ndovonjena de ny alamaina tompo-pandevina alika aloha zany tsikako ka atao ahoana re ndao ary kanefa nge to mandre zavatra mikasokasika ihany azany inona ny eo fa ravikazo akopakopaky ny rivotra zany andao andefa lany andro eto fotsiny sika ka afapoanga nahoana ny tsy tadiavina ihany oay inona zany za le tadiavinareo afa-po sahady anga zato izy feo an'le tovavy zany trikady aizany efa eto akaikinareo eto ianareo nge tsy mitady tsara kory inona nefa ny eto akaikina eto to tsy misy afa-tsy ty azo kely midoroboko ty eto tadiavo afa ianareo ve tsy asy inona ny dikan'izao rikady mbola tsy nahita zavatra toy izao mihitsy anie zany mbola tsy nahita ianao madama kely raha izany foana de aza malahely fa ahita ianao an'io angamo ianareo manantena n'io afa-be leo itsony efa eto atanako ange ianareo zao ahoana rikady tsy mahalala tokoa mantsy ianareo ka mitsaba ifakahita sika androany fa ela mitoratorana loatra mantsy nareo reto ka nahavo masinangadra za nge ny tompon'ny alina sao tsy fantatrareo ifakalala kely sika androany madadizy nareo fa ataoko sovaly aingany kiady ahoana aingana hery-maizina nampiasana io vehivavy io riliza ka noho izany tsy maintsy toeritsika ary to miziriziry reto mandadiza aingana hoany manginy ianao riliza aleo ataony zay ataony fa miandro koa sika aikio mba mianatry ny mafy loa
mba miseho an'io trano teniko ho avy aminareo araha rehefa miseho mafy loanareo iny tapana voalohany iny zany zavatra mifafy amiko zany trikady marina to afafy izany fa maninona ianao e nisy to vovovovo zavatra mifafy taty amiko tatyany zany ve ary kady magnodidy daholo zany tenako zany ka tsy afaka manoatra anao ako tsy tantoko tsony mila lasa dala izany kady malailay ny tenako rehetra zany ve kady mbola ay zany efe mbola ho avokoa azany faharora mbola mizirizireo nareo mandady zao andao andady ry kady marina ambany za fa tena mila rotry ny hidihidy marina ka maty za oka aza otrorina tsony ambany oka zay ka tsy mety anefa magnodidy fa hoe aza otrorina taty mitananao sady efa manomboka votovoto be daholo ange izy zany oka zay ho any fiotroranao an'io ka tenao magnodidy oka zay ary andao andefa mbola fa mitady hoaiza nefa mitady hoaiza nareo an'io nahoana no mitady anao taridositra sady ifankahitsika ifankahity andro ahany ihany koa ange ny andro hoe andoro liza avoti ny aina aloha avonjeo aloha e magnodidy daholo ange ho any tenako e kady avonjeo any kady andao aingana ialy eto fa any anaty fiara ianao tsabony e andao se zany miainaka tehanao aminy eo nahoana ny tsy mitady ay ihany e tena saika zavadozy indray mandeha indry kady efa saika romitra mihitsy ange za teo iny tena anjakany ny herin'ny maizina tokoa io vehivavika herin'ny maizina ny herin'ny maizina eo ihany liza fa ny efa za-tany izy ka mora tamin'ny fotsiny namitaka atsika tamin'ny zavatra tsy misy dikany iny tsy misy dikany ianao satria tsy ianao mantsy no vo teo tahaka hainao no miteny za koa angery liza mba voe saingy tsy de tena vo mafy to anao kosa aloha e fa hoana tokoa aloha ny tena tsy navoanao teo e sa za ve ny tena sahan'ireo demony tsy nisy demony zany tamin'indry liza afetsena no nampiasainy tamintsika afetsena hony zany tsy mahazava amiko mihitsy ange ty raha ty zany zaho ary ka enohy tsara e alefa so re nandositra atsika aloha izy raha vao nahita n'le jiro afetsena fotsiny iny satria nahoana ry kady satria hitarihany anao anaraka azy e tsy ahavita ninoninona mantsy izy raha teo akazavana be teo dia nataony izay hitarihana antsika hitsofoka tany anatin'le alana kony sy nylety sy tany fantany tsara mantsy fa tsy dia nahazatra antsika reny ka afaka nampiseho ny fahaizany tsara izy ao dia inona nefa le hoe fahaiza manaony inona zao natonga an'ireny zavatra mahalalay be tamin'ny tenako reny ve aminao tsy asa maiziny tsiry liza fampitahorana fotsiny zany hoe herin'ny maizina nanan'izany fa ny tena marina dia afetsen'ny sainy ny tena nampiasainy mbola tsy azoko rery kady fampitahorana fotsiny ho azy zany hoe manao fanafody mahery zany izy dia matahotra azy daholo ny olona ary zay no ararotiny anaovana zavatra mifanitsy amin'iny ka dia miaiky tokoa ny olona rehetra fa miasa ny herin'ny maizina ao aminy omeko ohatra ianao zao tamin'le nahazo antsika teo iny miainao avy ianao e la zao rehefa miaino anao tamin'iny zao dia tsy nampoizitsika kory zay toerana nisy azy neto ny afina teo akaikitsika teo ihany izy fa noho ny tsy fahafantarantsika zay toerana ty dia varena teo fotsiny sika na andreny feony fa tsy nahita azy akory ka le zavatra nampangididy aka mbola fetsena ihany koa zany iny aminao iny indray dia zavatra tena tsotra misy karazan-kazo maniry zay amin'tony amorontsiraka tony misy volombolony ny tahony sy ny raviny io azy io ka iny volombolony iny ny tena mahalailay tokoa hitanao angamba reny lay amin'ny vatany bambo reny sahala amin'ireny izy kikisan'ny olona ary izy reny dia ataony anaty tahona bararata kely ary tsofiny avy eo ka zay tratrany iny ny hoditry ny olombelona dia mangidihidy tsy laitra mihitsy zay ny zavatra iny ka nahoana renao ny vo ihany tamin'iny saingy kely le izy ny antony dia matevina be ny akanjo nanaovaka ka tsy tanteraka firy reo lay madinika kely fa zay sendra miseho ihany ny vo ohatra hoe ny tanako ny tendako fa ny anao akanjo manifoka avy etrany dia tsatotsatoka ireo lay madinika sady ny tananao efa feno koa mbola vo maika ny oatra ny vatanao dia nanjaka tokoa ny hidihidy
Zay vao mazava amiko. Ohatr'izay le izy. De saika nataony soavaly tamin'ny tsinitsinina teo zany tsika. Ka zay indrindra nkeny nandrarako anao fa ianao efa saikela avolefina mihitsy tamin'iniko. Lalina tokoa ny afetseny ka soa ihany fa teo ianao rikady a. Saika alozany nahazo tena marikiriko mariny. Ka ahoana amin'izay ary zao samy fanehatra amindray ianao sa mbola matahotra ny herin'ny maizina? Raha zany no izy mety tsy misy dikany ihany koa ny zany nitehirizana andreo vorona sy biby maro tao anatin'le efitra retariny. Mety ho karazana fampitahorana olona daholo angerendry le izy. Pepony amin'io angambo ireo ankizivavy ireo dia matahotra ary manaraka ny sitrapony fotsiny na dia tsy mety akory aza ny ataony. Dia toy izany avokoa ny olona rehetra eto tanàna. Oka fa mazava amin'izay rikady a. Sa amin'izay tena safa andaontsika ifanandrina amin'ny amin'izay. Zay vao taitra ny ampim-pondra matoa. Taitra tokoa ka. Satria na izay nalasa dala tamin'ny didy izay ihany aza dia efa tsy hametrahako azy moramora. Ndray arako. Kanefa mitandrema ihany so tratra ny tampoka tsy mahalehilahy toy ilay indray mandeha iny afetsena tsy naha-pôlisy mantsy reny. Dia ahoana amin'izay ary zao aleo ianao indray no anontaniana amin'ny programa fa ianao mantsy efa vonona ihaniko. Raha ny tiako aloha dia hitady an'ilay ramatoiny mihitsy. Mbola manana trosa tokony hoe faina aminy mantsy saingy ianao moa mbola manana fandaram-potoana amin'ilay fisavana an'ilay trano arika izay zao no mampisalasala. Azo ajanona angeny fandehanana any aloha fa raha zay no tianao aleo any avetrany ary no ale. Zay mihitsy aloha no tiako ka andao ary fa aoka sika tsy hangatakandro tsony Way, saika dingo tokoa rikady fa misy inona? Ny antso anao teo ny reto vavivarotra lamaody ary tamin'ny anao le tany amin'ny dosy. Dia ahoana hono ry izy? Mandalovano ny ianao ka. Misy kiraro modely vaovao indray hono tonga amin'ny zareo ao. Vao maika tsara. Mba ny antso ihany kala ratsy iny noho ny farany. Zay indray ianao sy ny fitiavam-behivavinao. Tsy dia hoe fitiavam-behivavy loatra le izy ry Liza. Tena zava-dehibe mihitsy izay ny antsony azy zay satria mety ahavitatsika zava-dehibe. Zava-dehibe? Zava-dehibe toy inona koa rikady Andao andefa hany mahita azy ndao. Ka tonga ary tsika ty rikady dia inona zany ny atao? Zao mijanona ihany aloha ianao ato anaty fiara. Aleo zany ho any ka rehefa avitra kely angeny no angalako an'le voly manome toromarika kiady midika ny angamba dia hoe tonga dia lasa ka tonga dia lasa zany zao ka dry fa hono zao rangaty tadiavinareo atao inona ny tonga dia entinareo anterisetra toy izao fotsiny ajanony aka fa ratsy zany za taitra aloha ianao raha matoa kely tsy hanao nininanao akory zay fa hanavitra anao aza. Hanavitra ahoana anavitra nareo ka nahoana no entinareo apitaka toy izao fa tsy mba naka ny hevitra akory nareo tsy manaiky an'izany iantso eto ambaravarakely eto raha mbola tsy ajanonareo ihany ty fiary ty. Dia tsy menatra akory ve ianao hoe tovavy tsara tare ohatran'izao ny vazavaza hoe vonjeo eo ambaravarakely tsy misy ilanazy ajanony aho zao are tsy maninona fa ajanonay ianao saingy any amin'ny pôlisy koa sika avy eo fanazava fa maninona moa no hoe any amin'ny pôlisy manao kisala mangala ketsy reto ka izy mangalatra indray no avava sa anaovanareo akeriny indray ve no entinareo any amin'ny pôlisy. Tsotra ihany ny teniko aminao manarahanay mora fotsiny raha tsy tianao hitatra ty raharaha ty. Fa ahoana kosa aloha zao tsy mety ange zao ataonareo azao eny fantatro fa tsy mety le izy kanefa ny fitiavanay anao manokana angeny natonga anay anao toy izao ilana tsiny aminao aloha zany. Ka inona nefa ny tena tianareo atao Tsotra tiako raha mifampiresaka tsara aminay ianao fa tsy manao ohatran'izao ary atoroy anay mazava zay fomba tokony ataonay ka ahafahanay miona amin'ilay patron anareo. Fa ahoana ary iza tokoa moa nareo reto mbola ho fantatrao ihany ny aminay fa zao namanao fotsiny izay ka oka ianao mba tsy atahotra na isalasala ny aminay. Malahelo anefa milaza aminareo fa tsy afaka nilazanao vinanao vina
satria raha vao tapitra voalazako anareo zany dia ho vita tanteraka ny amiko. Satria nahoana? Satria tsy maintsy ho fantatra io vehivavy io fa zany nanoro anareo ny tsy ambaratelo dia ho avy na mandrehetra napitra ny haiko e. Mbola mamy eny miainy e. Sisy an'izany. Zara teo mbola tsy te ho faty. Aza matahotra ho ianao fa raha toa misy zany a dia mbola eto izay hiaro anao. Tsy ho faty zany ianao. Tsy afaka niaro azany nareo e. Ery hafa mihitsy ange no avy eo anapitra ny haiko e. Anga hitanareo akory. Toky anefa no meko anao raha matokely fa tsy isy zany a. Olona mivavaka izay ka tsy laitra n'izany zavatra lazainao zany. Tsy mino an'izany e. Maro ihany ange izay nilaza hoe nivavaka izay kanefa maty niany e. Tsy ho fatin'izany ho ianao. Sahako ihanianana aminao mihitsy zany. Ary raha toka mbola tsy voasaka anay a araka ny hevitrao vonina mihitsy azy izay hiara-maty aminao. Nareo ny voniko ho faty aniko. Zaho a mbola tsy te ho faty zany. Tena voapepin'le raha matohatra any amin'ny tsy nay maintiny mihitsy reto ka mila fomba hafa ampitenenana azy raha izany. Sady ajanony amin'izay io fiara io ka dia andao atery fa sao dia hiara-maty aminareo ato a. Tsy maintsy hitady anao nga moa izy zao. Ka tsy izany eny hitady ava le hery ao aminy e. Tsy mazava aminao ve izany teniko izany e. Zao ary no izy hoentinay any aminay ianao a. Dia tazoninay ihany ianao dia ho hitantsika eo izay ataony raha mahery tokoa izany heriny izany. Tsy maintsy ho avy eo izy dia eo no ionanay aminy. Raha toa moa ka tsy tonga eo izy hatramin'ny 3 andro a dia tsy sahy iona aminay izy zany. Ka hoana manaiky ianao. Ka inona tsoa moa izany ny azoko atao eo e. Efa terenareo fotsiny ange za io e. Fa tsy araka ny sitrapoko tsony. Aza matahotra ho ahy ianao fa tsy isy zany ary tsy isy mandrakizay. Asa engany. Tapitra ihany zao ny herinandro ry Melisa kanefa tsy misy ihany le hery miafina hoe hamono anao. Ary izay koa nefa dia zao mbola hitanao mijoalajoaly zao tsy nisy na iray aza na rary na narikoditra kely akory. Ka hoana miaiky ianao fa tsy samy miditra eto aminay le hery maizina amin'ny patron anareo fa nahoana ianao tsy miteny Gaganao asa minina amin'ny raha matoa ioko. Za nefa dia mbola tsy sazatra mamerina aminao fa izay rehetra nanao ratsy anio ange ka tsy nisy afabela mihitsy e. Ka nahoana ary zao tsy nisy akory Tsy maintsy mbola isy e. Ny azy ange ataony sampalala mainandro e. Ka raha tsy azony androany tsy maintsy azony foana rapitso. Efa tena voapepony loatra nareo ka zany mahatonga anareo hiteny an'izany. Kanefa zao fotsiny lazaiko anao ry Melisa hiaraka aminay ianao dia ho hitanao eo tokoa ny herinay. Herinareo? Fa iza marina nareo reto e. Mba lazao moa mba mora inoko izay hery ao aminareo e. Zao fotsiny no izy ambarao anay izay lalana miditra ao amin'ny tranon'io vehivavy io na izay fomba fifandraisan'ny zareo ao dia anjaranay sisa. Ao ary fa atoroko anareo ny fomba rehetra e. Kanefa za tsy afaka hiaraka aminareo any Tsy maninona ianao na tsy handeha ary fa izay fotsiny no nangatahanay aminao. Tsy aleondry ve ky mandeha mba hitandry mivantana eo koa ange faravahany io asa ratsin'le patron anareo io e. Manaiky ary ahy e. Saingy dia matoky anareo nefa fa tsy hisy voakasika amin'izany mihitsy neko. Tsy misy indri zany ry Melisa. Manana finoana fotsiny tsy maintsy ravy io e. Ary mba anana fahalalany daholo amin'izay ireo ankizy namandry ireo. Eny ary e. Ka ino tsara ry afa olazaiko anareo marina rehetra e. Tantarao ary Tonga eto ambavahady amin'izay ary tsika zao ka samy mimona tsara amin'izay Iny za mandeha mialoha fa nareo manaraka fotsiny. Ary raha sanatria misy zavatra hafahafa tsy maintsy manome toromarika anareo ihany iny rerikady lasa ary Tandremo tsara nefa ny afatro andao rikady mahirezaka ry Melisa. Mana raha mora fotsiny ndry tandrema tsara nareo fa misy olona io aloha io Zay ary efa nilazaiko anareo. Andao aky fa zabe aya apetratsika eo tanàn'Andriamanitra zao dia antsika zao. An'Andriamanitra? Dry to gaga ndry. Gaga satria tsy azo tenena ato amin'ity trano ity angeony izany fa izay samy laza n'izany ato dia tsy maintsy ho faty eo eo e. Andao aloha fa mbola hiresaka betsaka momba an'izany tsika ny ariana any. Andao aloha mpinikady fa to miady reriny izy zany
mahay karaza-piadiana toy ny karate mondry na ny afa koa mahay aka tsara loatra afaka fanampy tsara zany tsika sindrera misy ny sarotra kanefa raha miona amin'ny vehivavy eo ange sika ka tsisy fotoana ampiasana n'izany akory fa vavandray mandeha ihany dia mahatorana atsika andao aky fa 8 eo zany tsika koa anie mba manana vava ampianoerana azy avy hatrany maza miteny tsony nareo fa misy olona nge zany sao dia mba fantatry melisa aloha feo an'le vehivavy e zany mety ho izy tokoa angamba fa tsy dia henoko tsara aza mangovitra indri mimana tsara fotsiny fa hiatrika ady tia ny varavarana makao aminy eny ary andao tonga dia hiditra re manisa 3 tonga dia miara-miditra sika isa 2 telo oy fa ahoana zao tsy mahalala fomba disy mahalala fomba loatra aza angamba satria tonga manajana aty antranonao ay mbola inareo indray zay tokoa raha matoa mbola manana trosa tokony hoe faina aminao mantsy zahay dia tonga fa inona mihitsy ny tena tadiavinareo reto ianao ny tadiavinay za sy renao anga zany hoe tonga andony trosanao zany zay ka atoloriny tanana fa miandry anao ny any amponjy efa ela loatra izay nanambakanao vahoaka zay ka mitaky ny fanana ny olon-drehetra olon-drehetra ny olon-drehetra fa olon-drehetra isa daholo zany reo olon-drehetra nangalaranao voly zay mitaky koa kehitriny reo raha n'olona maro efa nalatsakao indrindra fa niandra matobe fa rehetra ve adaly aiza daholo no afantarako an'izany rehetra lazainareo zany nefa kanefa dia tsy maintsy fantatrao izy androany mandidy anareo fotsiny hivoaky ny tranoko miaraka amin'ny vava sao dia ataoko mitondra faisaneto tianareo zay voagaga tsy raha matoa kely kanto tonga ny fotoana kehitriny ka tsy maintsy baribareto ny marina efa hitanay daholo angeny tsy ambaratelo rehetra tsy ambaratelo mpamadika indriry melisa hoitandry kely zany anio mifona re amadeo mifona n'inony tsy fidiny ange tsy ravina aza mpiororonao tsony izy ry kanto zahay atrehana fa azany tsy manatsiny nataonao toy izao ny 7 andro ny an'ny mpangalatra raha matoa fa ny andro ray kosa ny tompony ka atolorony tananao asiana vakana fa aza mandany andro anay eto ianao ka zay mihitsy melisa efa eto ampelatananay daholo ane zao miprofo rehetra manambara fa ianao le mpisy loko malaza teto amin'ity tanany ity fa nampin'izany koa raha matoa ty dia ianao ny nandorony tranony raha matoa be sy namela azo mainy afo tao ianao ihany koa ny naka mifananany rehetra ka nanodiny izany ho anao azotsika porofonana zany satria mbola ao avokoa ny eto tantaratasy rehetra momba an'izany ka ahoany miaiky ny eloka vitanao ianao sa mbola ilana porofo tsy misy mariny zany mpamendrikendrikinareo mbola tsy vitan'izany ange raha matoa kely kanto fa mbola porofo lehibe mitohaka amin'ny tenda ny fampiasanao an'ireo tovavy ireo ka ataonao jony ho an'izay tsy mahalaly ny fampanjana mbola amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'izany manginy fotsiny ka hoana mbola tsy hiaiky ihany ve anao sa mitady fomba hafa ampanaiky anao tsy azonareo amin'izany aho velominareo aleoko maiko zay diatra tara loatra fa kinga noho ianao ny izay sady mailo lavitra koa indregny tsy nampoisoko ty mitsipazany kala raha tsy tiany tiro tsy vity ary dia nifatotra tongotra matanana zay avo tena tsy ho afaka tsoa zany ko ary mba aiza daholo koa moa reo mpiambina rehetra ny tsy misy miseho eto aleo loranga hialaninina ihany mpiambina ainganareo aza dia mandrera tena re raha matokanto efa lasa nanavitra ny any avokoa ange mpiasanao tanteraka teto andrano le fitenenana hoe kapony mpiandry fa andositra avokoa ny ondry ka avianao mitazana eto ambaravara-kely eto fa ireny mitanjozotra mivoaka reny daholo ry zareo ilety very amarina tena mivaly tamiko ny nataoko ifonako daholo ny raha tsy vitako reto zay rehetra vitako rehetra tratra ianao ankehitriny ka mahay mifona marina kanefa mba ataovy eo amin'ny toeranao ary reo olona nambakainao hatramin'izay mifony momba afaka ny fona taminao sy ny angavy ianao akory ve izy reny fa dia faly fotsiny ianao ny lomano sy ny faly tamin'ny arenin'olona aiza kosa moa kanefa ve mba fantatrao raha matoa kely fa sady arena maloto io lomanosanao io mihosin-dra indrisy rere olona fa tsy nitsapany farany tokoa moa ka misy fiafarany ihany izy ty
tsy nampoiziko fa nataoko hoe haharitra mandrak'izay izy tiako io. Misy farany tokoa raha matokely satria harena maloto sady mihosin-dra. Azo tamin'ny fomba maloto tsy mendrika izy reto no mbola mihosin-dra. Sahanao nandatsadrany tompony mba azahoana azy. Ok'izay e. Ka diso ve izay rehetrareto raha sahilaza aminao hoe mitody aminao zao raha matokely kanto ny valiny lomanosanao tao anatin'ilay harena maloto sady nihosin-dra. Ny farana teo harena nihosin-dra, tantara mitohy nosoratany Jery Manuela. Mpilalao Nihony, Daniela, Sophie, Alain, Ony Mamy. Teknisiana Erjon Narandimby Arvelo. Panatotosa Niony Ramana Misata.